dia faly miarabanao ndray iaraka amindinidinika amin'ny tenin'ny soratra masina isika mba hampitombo mandrakariva ny fahalalantsika any Kristy. Sy ny fandaharan'izao moa dia ao anatin'ilay fandaharana hoe mitombo amin'ny fahalalana tsara any Kristy araka ny hafatra napetraky Petera raha teo hoe fa mitomboa amin'ny fahalalana tsara an Jesosy Kristy tompontsika. Tao anatin'ny fandaharana 2 eo sika zay dia nandinika ny amin'ny Kristy ao amin'ny lalàny misesy. Izao manko no antony ao amin'ny filazantsara ny liko 2 rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo ka niaona tamin'ireo mpianatra avy any Emaosy, de izao no teniny tamin'ireo mpianatra ireo hoe dia hoy izy taminy, izao no teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola teo aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanahy teo amin'ny lalàny misesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Ny lalàny misesy dia reo boky 5 ao amin'ny testamenta taloha, koa endrika tandindon'i Jesosy Kristy tompo tao amin'ny lalàny misesy no hitantsika tao anatin'ny fandaharana 2 eo hatramin'izao. Manomboka eto indray sika dia handinika izay salamo manambara an Jesosy Kristy tompo, satria izany ny voalaza eo hoe zay rehetra nanoratanahy ao amin'ny lalàny misesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Ary dia nambara ny 2:7 hoe dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina. Izany hoe ary izy taminy izany ny voasoratra, zany hoe Kristy zany dia nanamafy fa ny zavatra rehetra momba azy, ny zavatra maro ny momba azy, na dia mety tsy ny rehetra tokoa, ary mety tsy ny rehetra koa aza no hovazavantsika satria mbola sombitsombony ihany ny fahalalantsika, fa ny salamo sy ny mpaminany ary ny lalàny misesy dia samy manambara an Jesosy. Ka manomboka hatramin'izao indray zany tsika dia hijery izay manambara an Jesosy ao amin'ny salamo, ary dia fifaliana ao antsika mandrakariva ny mahita fa ity Jesosy ity dia niavaka tokoa tamin'ny olombelona rehetra tonga tetỳ an-tany, satria na ny lalàny misesy na ny salamo na ny mpaminany dia samy nanambara azy. Ka anio sika ary dia hijery anankiray amin'izay salamo manambara an Jesosy, dia ilay salamo manambara ilay lehilahy sambatra. Salamo manambara ilay lehilahy sambatra. Ary mazava loatra moa fa zay ho raisitsika amin'izany dia ny salamo voalohany. Moa ve azontsika lazaina fa manambara an Jesosy tokoa io salamo voalohany io. Andeha ary vakintsika izany salamo voalohany zany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9 farany. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny lalàny Jehova no sitrany, eny ny lalàny no saintsainy andro amanalina. Dia tahaka ny azo amboleny eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ny ravony koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy, fa toy ny kofaheliny rivotra izy, ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy ajanony eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonany marina, fa fantatry Jehova ny lalany marina, fa ny lalany ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Ilay lehilahy sambatra, izany no azontsika ilazana ity salamo ity, ary hita fa tsy mitovy ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy araka ny voalaza eto. Sambatra ozy ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy, tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Izany hoe sambatra ny olona izay mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra. Izany no tena hitantsika eto. Betsaka ny zavatra mitranga amin'ny fiainana mahatonga ny olona tsy maintsy hila namana hiaraka mandeha aminy, hiaraka mipetraka aminy,
hiaraka mijanona eo aminy, miaraka misaintsaina aminy. Ary ny antony zany dia ny mba hahatonga ny fiainany io metimety kokoa. Izao nefa ny olona zay miara-mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, mipetraka amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, dia olona tsy mieritreritra na de kely aza ny am'izay tao hoe fahamarinana, ny am'izay tao hoe fahitsiana, na ny am'izay tao hoe tokony hatao eo amin'ny fiarahamonina. Ary reny olony reny ny atao hoe ratsy fanahy, mpanota, mpaniratsira. Izany olony zany dia olona miaina eo ambany fahefan'ilay rain'ny lainga sy lay mpandainga sy lay mpanota rain'ny ota, na tonga ny ota hanapaka teo amin'ny fiainany, dia ny devoly sy satana izany. Satria ny ratsy fanahy sy ny mpanota ary ny mpaniratsira dia ambaran'ny soratra masina ihany koa ny amin'ny hoe mandeha amin'ny maizina, ao ambany fahefan'ny maizina, zanaky ny fanjakan'ny maizina, izany ny fanambarany azy. Fa ny olona zay tsy zanaky ny fanjakan'ny maizina izany, ny olona zay tsy miaina ao amin'izany fiainana izany, ny olona atao hoe sambatra. Ary iza moa ny olona teto amin'izao tontolo zao, talohan'i Jesosy Kristy, azo lazaina ho tsy nandeha tamin'izany lalany zany. Ny mampalahelo manko, na dia ireo olona zay nanaraka n'Andriamanitra aza teny hoeny, dia latsaka ihany tamin'ny faniratsirana ny tenin'Andriamanitra izy sy ny fahotana. Ohatra mahagaga ihany hoe Abrahama dia olona nofidian'Andriamanitra, olona natsoin'Andriamanitra, olona tena nitsongain'Andriamanitra teo anivon'ny mpiarabelona taminy. Kanefa na dia Abrahama aza dia hitantsika ihany fa nampirafy izy, nanaraka ny tenin'ny vadiny izy, na dia tsy tokony ho nataony aza izany. Solomona mpanjaka, Davida mpanjaka, izany dia olona lazaina mihitsy hoe raha nifidy an'i Davida Andriamanitra dia nambarany hoe nahita lehilahy araka ny foko aho. Kanefa na izy reny aza nalay mpanahy tamin'ny vehivavy fotsiny ihany, dia lavo ry Davida, ka nanjary nanariny natana vao nahatsiaro tena hoe mamindrafo amiko Andriamanitra araka ny fahasoavanao. Zany hoe nisy nanana fahalemena daholo ihany, na dia ireo olona zay tao amin'ny testamenta taloha nanaraka ny tompo aza. Koa tsy misy olona azo lazaina hoe tena nanaraka ity salamo ity afa-tsy Kristy. Inona no antony? Satria Petera no nilaza hoe Kristy dia tsy nanotakory izy, sady tsy nisy fitaka teo ambavany, zany hoe tsy nanana ota. Ny Petera 1:2 no ahitantsika fa tena tsy niaraka tamin'ny mpanota hanota tahaka azy, na nanaiky ho baikony mpanota Jesosy Tompo. Ary ambonin'izany ihany koa, na dia ilay jiolahy teo ambony hazo fijaliana aza dia niaiky mihitsy hoe isika ho izy tamin'ilay namany, raha ohatra ka hiaran'izao zavatra zao ne ka nivalina ataontsika, fa ity lehilahy ity kosa dia tsy nanao ny tsy marina, tsy nanota mihitsy na dia kely aza. Ary ny Hebreo 4:12 dia manambara hoe Kristy Jesosy, lay mpisorona bentsika, dia nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra nefa tsy mba nanana ota. Izany hoe tena olona ny aina tamin'ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra izy. Koa ny salamo voalohany ary dia manambara ny Kristy ho ilay tsy mba nandeha teo amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy, tsy nijanona teo amin'ny alehan'ny mpanota, ary tsy nipetraka teo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, ka hanao zany fiainana feny faniratsirana izany. Kristy rery no lehilahy marina azo antoka fantatry ny mpanao salamo, ary dia nambarany hoe izany ny tena olon-tsambatra izany. Nefa raha ohatra ka nanambaran'izany ny mpanao salamo, dia tsy fantany hoe naminany amin'i Jesosy Tompo izy, fa ny teny izy, satria ato amin'ny salamo ato dia hita faminaniana betsaka ny amin'i Jesosy tsika. Saingy izao ny mpanoratra ny mpanoratra ny salamo dia tsy nahalala hoe izany neka faminaniana zany teneniko zany, fa isika no mahita ty aoriana noho ny fananantsika ny soratra masina hoe tena faminaniana ny momba an' Jesosy tokoa izany zavatra izany. Ary raha izany no izy dia ho hitantsika ny hoe ny olon-tsambatra izany dia ny manaraka ny lalana ny zoran'ny Tompo. Fa inona ary nahatonga azy, inona no hery tao anatiny nahatonga azy
tsy andeha amin'ny falehan'ny mpanota, tsy hijanony eo amin'ny lalina falehan'ny mpanota ary tsy hipetraka mipetrahan'ny mpaniratsira. Inona ny antony? Satria hoy ny andininy faharoa hoe ny lalàn'i Jehova no sitrany, eny ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Tena tia ny lalàn'Andriamanitra izy, makamamy ny mieritreritra ny lalàn'Andriamanitra izy, tena feno izany tenin'Andriamanitra zany izy, izany no sitrapony, izany no ankasitrahany. Tsy zavatra hafa ny mameno ny fony, tsy zavatra hafa ny mameno ny fisainany, tsy zavatra hafa no mibaiko azy amin'ny alehany rehetra, fa ny lalàn'i Jehova no saintsainy andro aman'alina. Ary raha mijery ny tantara rehetra misaotra masina isika, dia tena loharano-pahombiazana na lalam-pahombiazana ho an'ny olona ny fankatoavany sy ny fitiavany ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Tompo raha tonga teto tany izy ao amin'ny Jaona 4:7 dia milaza hoe izy hoe ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay nanirakahy sy ny mahavita ny asany. Ao amin'ny Jaona 5:7 dia izy hoe tsy mitady ny sitrapoko aho fa ny sitrapony izay nanirakahy. Ary ao amin'ny Jaona ihany 5:7 dia izy hoe ny asa izay nomenina ray ahy hovitaiko dia izany no ataoko. Ny Hebreo 10:1-7 dia manambara ny hoe raha tonga teto amin'izao tontolo izao izy dia izao ny teniny hoe ny fanatitra odorina tsy mahafaly anao, ny fanatitra nono dia tsy nakasitrahanao. Inty aho tonga ao amin'ny ronam-boky ny nanoratanahy hanao ny sitraponao Andriamanitra. Ny antopisiany, ny antopisian'lay olo-tsambatra ny mpanao salamo dia ny hoe mankasitraka ny lalàn'ny Tompo ary misaintsaina andro aman'alina izany lalàn'ny Tompo zany mba hoentina iaina eo amin'ny fiarahamonina. Ary izany na tonga ny Tompo raha nivavaka tao Getsemane azy izy, mafy amin'ny any ny andeha amin'ny lalan'ny Tompo hakatolay tenin'ny Tompo amin'ny mahazanak'ondrin'Andriamanitra azy, mafy amin'ny any zany. Matanjaka zany hoe ianao mahalala fa raha afaka ora vitsy dia ho alamba raka ianao, ho kapohina ianao, ho satroantsilo ianao, homboana amin'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny jiolahy ianao. Nefa ny zavatra nataonao teo alohany zany rehetra zany anika tsisy azo kianina na de kely azy. Mafy any zany, mafy zany. Ary fantany zany, ny saintsain'ny andro aman'alina zany, dia nahatonga azy ny taraina mafy tamin'Andriamanitra hoe mba azo atao ihany tsy hiaran'izany rehetra zany, nefa ho vonjena ny olombelona dia aokare raha io, aokare raha azo atao mba hoe soronamiko izany kapoka izany. Kanefa ho izy aoka tsy ny sitrapokany ianao atao fany anao, satria ny fiainako rehetra dia ny anao ny sitraponao Andriamanitra. Raha mba izany manko no antom-pisinitsika, raha mba tahaka izany ny fiainantsika, isaintsain'andro aman'alina ny lalàn'Andriamanitra amin'izay atao rehetra, na inona zany, lalàn'i Jehova no ankasitrahantsika. Raha amin'izany reno miseho any amin'ny fiangonana, any tokantrano, any am-piasana, any amin'ny fitondram-panjakana, any amin'ny androm-panjakana samihafa, any amin'ny fitsarana, any amin'ny fitantanana samihafa rehetra, mba ho olona misaintsaina andro aman'alina ny tenin'Andriamanitra, ny lalàn'Andriamanitra. Raha mba mianteny miera-pirenena re no mieritreritra ny hoe sao dia misy tsy mifanaraka amin'ny lalàn'Andriamanitra le rehetra zany lalàna atao zany. Ry havana, tena tokony hodinihintsika ny amin'ny hoe olon'Andriamanitra isika. Ny lalàn'Andriamanitra ve no mibaiko antsika raha manapa-kevitra amin'ny zavatra zay atao. Na fanapa-kevitra inona zany, na fanapa-kevitra inona zany, satria raha fahasambarana ho anao ny tediavinao dia izao ihany ny lalàn'i Jehova no sitrany ary ny lalàny no saintsain'ny andro aman'alina. Raha ny ahasambatra ny ankohonanao ny tediavinao dia ny lalàn'i Jehova no sitrany, ahoana ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny ankohonana. Raha ohatra ka manam-pahefana ianao, ahoana ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny manam-pahefana. Raha lalàna hanasoa ny firenena, ahoana ny hevitr'Andriamanitra ny amin'izay lalàna tokony ahavoakanao.
izany zavatra zany no hitondra fahasambarana ao antsika satria izany no lala-pahasambarana tsy maintsy nidiavin'ilay olony sambatra ny salamo, lay lehilahy sambatra ny salamo dia Kristy Jesosy izany. Raha ohatra ka ampifidiana ianao angamba dia mba angamba ianao ny fidiny hoe raha mba izaho azy an'ilay Jesosy teo sambatra ianao. Lalàny Jehovah ny sitrany eny lalàny no saintsain'ny andro amanalina, faneliny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ary anankiray amin'ny mahasambatra ilay olony salamo voalohany dia ny hoe tahaky ny azo amboleny eo amorona rano velona izy zay mamoa amin'ny fotoany ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asana rehetra dia ataony lavorary avokoa. Hazo ambolena eo amorona rano velona. Kristy Tompo no ambarany amin'izany fa azo nambolena eo amorona rano velona tokoa izy satria ny rano velona nanome aina azy dia izany fitiavana ny tenin'Andriamanitra rainy zany, zany finiavana akatoy ny tenin'Andriamanitra rainy zany. Ka na inona zavatra nitranga teo aminy, na inona zavatra nisy teo aminy dia tsy nana foana velively ny hamoazany zany, tsy nana foana velively ny ravina teo aminy zay tsy nentina lazo zany. Inona moa no azo jerentsika n'izany? Hazo amboleny amorony rano velona mamoha Jesosy Tompo ve? Raha vao tonga teto ambonin'ny tany izy ka tonga ny fotoana hamoazany dia asa soa maro be no vitany teto amin'izao tontolo izao. Vakio ny filazany tsara dia ho hitanao ny marary no sitraniny, ny reraka nampahireziny, ny maty aza natsangany, ny sahirana nampiny, ny nona no vokisany. Ireny asa rehetra ireny no voa hita teo amin'ny Kristy nandritra ny fotoana zay namoazany teto amin'izao tontolo izao. Nandritra ny fotoana zay niainany teto amin'izao tontolo izao dia namoa Jesosy, voa tsara ny voany hita teo aminy. Ary mandraky tiany androany mbola mamoany Jesosy Tompo hoe firifiry ny tanora nandray azy nanjary ny aina niaraka tamin'ny Kristy dia hitanao ny hoe ndry zany fiainan'izany tovolahy zany. Iny aneka droge izy iny taloha, iny aneka mpivaroteny izy iny taloha, iny aneka tena mpanompo sampy izy iny taloha, iny aneka dahalo izy iny taloha. Izany rehetra zany dia mbola voa hita ao amin'izay olona miaina miaraka amin'ny Kristy hatramin'izao. Tahaky ny azo amboleny eo amorony rano velona izy, ny raviny mamoa amin'ny fotoanany izy, ny raviny tsy mba malazo. Inona mahafinaritra ery no mitazana ny azo midoroboka tsy mety sady misy voa no tsy malazo ny raviny. Ny olona sasany ry havana dia manao tahaky ny aviavy Betania, tsy mamoa fa misy midoroboka fotsiny amin'izao. Fa ny tena izy dia sady ny raviny tsy malazo no mamoa voa tsara izy, afaka mialokaloka eo aminy ny voromanidina, ary ny olona reraka afaka miala sasatra eo apoty zany hazo sady mamoa no misy raviny midoroboka izany. Jesosy Tompo naiza olona reraka nanatona azy, naiza olona ketraky ny ady mpiainana, reraky ny ady mpiainana. Eny, na dia ireo olona zay nitsiratsirain'ny mpiaramonina tamin'ny aza satria tsy mendrika teo amin'ny fiarahamonina. Vehivavy azo olana tanana ny jangajanga, ny olona rehetra nanameloko azy, fa ilay vehivavy kosa nahazo tambitamby teo anilany hoe eny fantatro efa mibebaka ny fonao, ary noho izany izaho koa dia tsy manameloko anao fa amin'izao sisy izao hoe mandeha anaka aza manota intsony. Raha teto ianao tsy maty ny anadahako hoe Marta taminy, fa maty ny anadahako, reraka ny fanahiko, raha iny anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra dia natsanga ny Lazarosy anadahany. Ino reny mpianakaviana anankiray handevona ny lahy tokana, lay lahy tokana any ny enteherany, fa sady efa maty vady raha matoa no lahy tokana ndeha alevina indray. Taizany ny alokalofany nahita izany ny Tompo, ny velariny ny raviny maitso. Inona ny nasehony azy ny famindrampo natsangany tamin'ny maty ny zanaka vavin'ilay mpitondra tena taonaina. Ry havana, izany no lay lehilahy sambatry ny salamo voalohany dia Kristy, ny raviny tsy malazo. Ary mandrak'androany dia mbola azonao io alokalofany io Jesosy Tompo io.
na inona ainandro nyty zao tontolo zao ety, na inona arerahana vakivakinao ety am-pandehanana, azonao ialokalofana ny teny mamy zay omeny mankanesa ty amiko, ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatrentana, avy alokaloka eto amiko, izao no anomeanareo fitsaharana. Saingy ny mampalahelo ny edy izao hoe mainy andro ny ady mpiainana ianao, saingy mandositra ny alokaloko ny tompo. Trotraky ny ady mpiainana ianao, trotraky ny fizantoetra tsisy ery ianao, trotraky ny faharatsian'ny olona mianjady eo amin'ny fiainanao ary vokatry ny fahotanao koa zany. Saingy izao na miantso anao aza ny alokaloko ny tompo, na ny tompo aza ny miantso anao hoe avy aty, manatona ve ny olona. Ndray maraina ry havana, nandefa radio vao maraina zay mivady, de hira mamelively no rena itao hoe ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao, izy no manampitamby hanatonanao zao. De hoy aho tamin'ny vadiko hoe lalina de lalina ne zany tononkily zany, ny mpamonjy ndray no mitady fihavanana amiko. Izaho le fahavalona niratsirana anao tsinitsinina azy, izy ndray no manampitamby ahy. Fantatro an'iny nataonao e, fantatro ny faniratsirana ho any, tsy fandrarana nefa avy any fa te hiavana aminao aho. Havako, aiza ianao no ahita olona ambony noho ianao niady taminao, ka izy ndray no andeha anatona anao, de iangavy anao anao hoe avire hiavantsika. Fanetrena tena lalina ne zany, izany no alokaloko ny tompo, ry olombelona reraky ny ady mpiainanao. Ianao zay trotraky ny ady mpiainan'io, ianao zay niady tamin'Andriamanitra ka nianjadiny ny hainandro n'izao tontolo zao, ianao no antsoin'ny tompo hoe avire hialokaloko eto ambanina ravinkazoko, fa tsy malazo izany. Izany no ilay lehilahy sambatry ny salamo, ary ny farany de ambarany hoe ny asany rehetra de ataony lavorary avokoa. Ny an'i Jesosy tompo ve lavorary ny asany, sainy ny niteny tamin'ny rainy hoe raha io vita ny asany mena ho ahy ataoko. Sainy ny antsoantso teo ambony azo fijaliana hoe vita, lavorary tanterako avokoa ny asa nasainao nataoko. Ny olona mankatony tenin'Andriamanitra de mahalavorary ny lalany, tanteraka ny lalany. Ary moa tsy zany ve ny tenin'Andriamanitra hoe akino am Jehova ny lalanao de ho lavorary zay kasainao. Ho Jehova tamin'ny Josoa raha hiditra ny tany Kanana izy, aoka tsy ala eo ambavanao ny teniko, saintsanao manalina hanaovanao arak'izay voasoratra io, ary am'izany de halavorary ny lalanao ianao sady ambinina. Havako, sahirana ianao fa to tsy mahomby daholo ny zavatra rehetra zay atao. To tsy lavorary ny fiainanao, to tsy lavorary ny lalanao, zay kasainao to misy zavatra mitranga amin'ny atrany. Inona ny antony? Moa ve miaraka amin'ny Kristy ianao? Moa ve mba miaina eo amorony rano velona ianao, lay loharanonaina? Ny teny zay meko azy izy de ho loharano miboiboika ao anaty ny fiainana mandrakizay. Moa miara-miaina amin'ny Kristy ve ianao? Fa ny olona miaraka amin'ny Kristy de ho lavorary zay kasainy, ho tanteraka tahaky ny nanatanterahany Kristy ny sitrapon'Andriamanitra, ka nifaliny tamin'ny fahatanterahany zany, nahazaho ny antso tamin'ny feomahery hoe vitako ny asana mena ho ahy ataoko. Satria niaina niaraka tamin'ny tenin'Andriamanitra izy. Raha tianao ny halavorary ny lalanao, raha tianao ny hatanteraka atsaka sy andavany zavatra zay ataonao, aoka hiaraka amin'ny Kristy ianao, aoka ny tenin'Andriamanitra no ibaiko ny fiainanao. Fa milaza aminao aho fa na inona mety ho fahasarotana rehefa mankatony tenin'Andriamanitra ianao, eo mpanaovana ny asanao ka asa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra anao taonao, de hiaro anao ny tompo, hanolotsainanao ny tompo, ary ho lavorary zay kasainao. Koengany ry havana, tahaka ny Kristy niaina tamin'ny tenin'Andriamanitra, de ilay lehilahy sambatry ny salamo voalohany, de ho tahaka zany ko ny fiainanao. Ka ianao no ilay tsy mandeha amin'ny fisainandratsy fanahy, na mijanony amin'ny lalina falehan'ny mpanota, na mipetraka amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny lalàny Jehova no iainanao. Tenin'Andriamanitra no ibaiko anao am'izay ataonao rehetra, ho saintsainanao andro manalina. Raha anao zavatra ianao de tsy andeha amin'ny herin'ny tenanao na ny fahalalanao fotsiny ihany, fa ametraka ny adinao sy ny fiainanao manontolo, ny fikasanao anatrehan'ny tompo. Ary amin'izany de ho lavorary ny dianao ety an-tany, hifaly anao mahita ny asany vokatry ny asanao, ary amboniny zany rehetra zany
fantatry Jehova ny lalany marina, lalana makaiza, lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Hoy ny andininy fahaenina hoe fantatry Jehova ny lalany marina. Ny lalany marina dia ny olona zay mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tahaka ny lalany Kristy zany. Fa inona ny efarany lalany Kristy teto an-tany, na dia nandeha namaky ny atroko ny fahafatesana tokoa azy izy dia niakatra ao any an-danitra izy satria nitsangana tamin'ny maty ary mipetraka ao an-tany nakavan'Andriamanitra retito. Ny lalan'ny olona miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra miaina miaraka amin'ny Kristy koa, na dia mety mandalo loasaroko ny fahafatesana asa dia hoany amin'ilay nandehanan'i Kristy izy. Ary Kristy no milaza aminy hoe ho avy ahoko handray anareo any amiko. Fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Ny olona tsy miaino ny tenin'Andriamanitra, ny olona tsy mety miara-mandeha amin'i Kristy dia mivantana makany amin'ny fahaverezana ny fiainany. Tsy hoany ny ianao satria efa nisokafany Jesosy anao ny lalan'ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay. Fa fantatry Jehova ny lalany marina, fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Engany hanaradia lay lehilahy sambatry ny salamo voalohany ianao dia ho hitanao marimarina ndray androany fa marina ny tenin'Andriamanitra hoe fantatry Jehova ny lalany marina, fa ny lalany ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra noho ny fahatsarany ny teninao. Tsara indrindra zany teninao zany. Mampahery anay zany. Ataony ahoana moa no halala zany zava-miafina rehetra zany raha tsy efa nampanoratana izany. Ary no tanterahina tao amin'ny fiainan'i Jesosy Tompo ka azonay alain-tahaka. Misaotra indrindra Tompo. Midera sy mankalaza anao zahay. Manome voninahitra anao, misaotra anao. Fa lehibe ny fitiavanao, lehibe ny famindramponao. Mangataka aminao zahay anio. Enganeza rehetra nandre zao teninao zao mba hanapa-kevitra Tompo tsy handre intsony amin'ny fisainany ratsy fanahy. Tsy petraka amin'ny fipetrahan'mpaniratsira na izotra amin'ny lalina falehan'ny mpanota, fa hankatoa kosa ny teninao. Iaina miaraka amin'ny teninao. Na izy zahay nandre zao teninao zao Andriamanitra. Dia tombo amin'ny fahalalana tsara ny Kristy zahay mba aizanay manara-dia zay nalehany, mba tonganay koa ay milaza eo anatrehan'Andriamanitra ndray androany hoe vitako raha eo ny asa menay aho ataoko. Ay miteny tahaka ny Paoly zahay ndray androany hoe nahatanteraka ny fiazakazahako aho. Ary izany raha eo dia ho voninahitra ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen.